Mandananareo makany amin'ny assurance aro maka vola fazanana assurance AVA aro ny vahoaka tenareo koa misaratanarana dia izao an'izay ho taranakareo zay assurance aro manolotra anao ny vaovao. Bijouterie Ravaka manolotra anao vaovao. Toklas topoko vavy ankafaliana no erahana aminao amin'ity takariva ny 7 Martsa 2024 idy dia ampanajana ihany koa no anasananao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany fananonana ny datany 7 Martsa izay antsika tsy ala lavitra amin'izay ny akamaroan'ny vaovaontsika amin'ity androndroany idy satria dia daty mana-tantara ho an'ny tantaran'ny firenena raha izany datany 7 Martsa izany indrindra fa ny zava-nisy tamin'ny 7/7 ny tananan'ny Moramanga no azo ambara fa tena nipoiran'ny izany raharaha 7/7 izany tany an-toerana mihitsy ny filoham-pirenena Andriamatoa erajonary notronon'ireo olo-mana-kaja samy hafa na tsiahy ity andro lehibe ity raha ny any an-toerana manokana no asiteny dia mbola betsaka ireo vakoka ireo toerana mana-tantara mifaningotra amin'izay tantara ny 7 Martsa 7/7 izay. Tany amin'ny distrikany Moramanga amin'ny faritra loatra mangoro toy ny mazatra no hanamarika tamin'ny fomba ofisialy ny fahatsiarovana ny daty ny 7 Martsa 7/7 ny filoham-pirenena erajonary no nitarika ny fahatsiarovana tany an-toerana notronon'ny ministra mididin'ny fiarovam-pirenena nandritra ny kabary nataon'ny filoham-pirenena no nanaovany antsoaviny amin'ny fitiavan-tanindrazana sy ny firaisan-kina. Raika amin'ny 70 taona teo aoriana indreto isika mahatsiaro manana didy, mahatsiaro ny fitiavan-tanindrazana solony reto ray aman-drentsika tena ireto amin'ity androany ity. Azonao an-tsaina ve zany hoe manome sorona ny ainy, mandatsaka ny rany, namoy ny havany, nitsoka teo amin'ny toerana nisy azy mba hiadina ho amin'ny fitiavan-tanindrazana. Saingy izao ny angatahako anao oka tsy hijanona ho fahatsiarovana ho fitadidina ny tantara fotsiny ny fankalazantsika ny 7 Martsa 7/7 amin'ny fametrahana fehezam-boninkazo amin'ny fametrahana izany eo amin'ny tsangambato sy mifijerena ny tsangambato lasa ho zava-pona ny namozana ny aina sy ny raha latsaka tamin'izany. Fa engane izao fankalazana ataontsika amin'ity androany ity izao mba hitarika tena fandinia tena hiatrika no avy anarenana ny firenena, anarenana izay mety ho lesoka. Taorian'ny fankalazana dia nisy ny fiara-misakafo nataon'ny filoham-pirenena niaraka tamin'ireo bekotro marolatra sy ireo olo-mpanjakana maro ao amin'ny faritra loatra mangoro. Firaisan-kina ho fisan-dratany Madagasikara no filamatra tamin'ity taona ity.